no tanterain'ny ponina eto amin'ny fokotanin'ny fiofio arabaky teniny hoe fanadiovana faobe satria dia nanaovan'izy ireo tambabe ny fanadiovana ny fokotany ipetrahany tsy nisy ny raviravin-tanana na ny lehilahy na ny vehivavy fa samy nandray ny tandrify azy ny sasany nanadio ny lakan-drano ary ny hafa indray namafa sy nandroaka fako ilaina ny fahadiovana ary torohevitra ny andriamatao sous-préfet anadio ny tanàna rehetra eto fokotany Mahajanga ka nandray anjara amin'izany zay fokotany fifio eto tsinjovana fahasalamam-bahoaka rehetra ny fanadiovana zany mba hisorohana amin'ny aretina manana tombony koa zany mba tanàna madio zany hisiny vahoaka salama ary ao anatin'ny fahasalamana zay de ahitana saina mavitrika tsy mionona fotsiny amin'ny fanentanana ihany ny fokotanin'ny fiofio fa efa fanao matetika izao etsika fanadiovana sahala am'izao hoy ny fanazavany lehiben'ny fokotany misy zay valana vetina pesta zay eto Madagasikara mba irovana an'izay dia manadio ny isan'ny fokotany rehetrarehetra satria zay madio salama ary aleo misoroka zay mitsabo koa eto zay dia miaraka amin'ny fokon'olona ray amanontolo manadio ny tanànanay ao anatin'ny 4 secteur indrindra ny secteur 4 3 secteur 2 1 zay natao androany eto ihany koa dia mbola manentana ny vahoaka ray amanontolo koa mba samy nandion'ireo faritra zay misy azy ny any an-trano natony ivelany dia samy hodiovina avokoa tombony lehibe ho an'ny fokotany fiofio izao fiarah-mientana amin'ny fanadiovana izao sady fisorohana ny aretina izany no fiomanana sahady ny vanim-potoam-pahavaratra ny fokotanin'ny fiofio mantsy dibo-drano isaky ny asara nambarany lehibe ny fokotany fa mbola iverenana ity hetsika izay natao ity mba hadio tsara ny fokotanin'ny fiofio